Mamindra fo amiko Andriamanitro, araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao, vonoa ny fahadisoako. Afeno ny tavanao ny fahotako, ary vonoa ny heloko rehetra. Amoroa ny fo madio Andriamanitro, ary avozy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Amen. Manasantsika mba hiaraka andohalika hivavaka. Andriamanitro, Andriamanitra lehibe, mendrik'aja sy voninahitra ianao. Andriamanitra be famindram-po, ho anao irery ihany ny dera sy laza ary voninahitra ambony indrindra. Ankehitriny raha io, dia indreto izay mpanomponao, miankohaka eto anatrianao. Mangataka aminao mba hamela ny fahotanay rehetra, ny vitanay rehetra, ny atsirambina rehetra izay nataonay nandritry ny taona lasa iny, dia hifonanay tanteraka aminao. Eny na dia tratra izao anio izao aza, dia mangataka aminao, anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tompo malalo, amoroa ny page vaovao izahay, amoroa ny fo madio koa izahay, vonoa ny fahadisoanay rehetra Andriamanitro. Engany mba fijery vaovao no manatrika anao amin'ity sabatanao masina ity. Ho saina vaovao, olona vaovao miaraka aminao. Mangataka aminao mba hanasitrananao koa ny marary rehetra, na ara-batana izany na ara-panahy. Ianao Tompo ny hiditra an-tsehatra ary hanavao ny fiainanay isan'andro. Izany vavaka izany dia tononay sy angatanay amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra raha io. Amen.
Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à tous en cette nouvelle année 2020, en ce premier sabbat de l'année 2020. Je vous souhaite une bienvenue à tous et spécialement une bienvenue à ceux qui viendraient pour la première fois dans cette église de la Selle Saint-Cloud. Et s'il y en a, je voudrais leur demander de se lever et de me dire juste leur prénom, s'il y a des personnes qui viennent pour la première fois. Bon, je vois que nous sommes entre nous, donc je vous souhaite quand même à tous une bienvenue et un très bon sabbat. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nos mains.
Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur « c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses ». Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Nous arrivons donc au moment des dîmes et offrandes. Il y aura donc 2 passages, un premier pour les dîmes et offrandes et un deuxième passage pour le projet de l'Église. rainay io zany an-danitra mbola faly misaotra anao izay fa mbola menao izao tombontsoa tratrizao sabata izao indray ka tsy ny tenanay irery ihany no entinay na ny fananay fa mbola menao ihany koa izay fitahiana natolotra ao anay raha izy Jehovah tompo izao fanatra tolotra eo anao izao mba vita be eo amin'ny asanao ary ianao ane Andriamanitra mba hitahy andreo tsy nanana omena ny ovo mba hitahianao izy ireo ary izay tsiraray avy mba anana tolotra ho anao isan'andro
dia amin'ny anaranao Jesosy mba havita be amin'ny asanao izany fanatitra izany. Sotra raha eo. Amen. Amen. Iaraka nokatra ny Baiboly sika dia vakitsika ao amin'ny Filipiana toko 3:12 ka hatramin'ny 4:10. Dia dingantsika avy eo amin'ny Ezekela toko 4:9-20. Filipiana toko 3:12 ka hatramin'ny 4:10. Ezekela toko 4:9-20. Naran'i Jesosy. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay niazona an'i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka natratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka natratra ny marika aho azahoako ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko ao amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Tanteraka amintsika anie izany teny izany mba hanana fo vaovao tsika amin'izao taona vaovao izao, ary ho adintsika avokoa ny zavatra ratsy tamin'ny taona lasa iny. Amen. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra, ankehitriny izay dia iay no ny afatra avy any aminao entin'ny mpanomponao. Meteza androsaka amin'ny fananao masina ny aminay ka anokatra ny fonay ary anomeanay fahendrena sy fahalalana atakaranay izay teny ampitainao aminay. Dia ianao koa ny Tompo ampiteny molotry ny mpanomponao izay izara izany teny izany, ary ampitombo ny finoanay tsiraray avy ianao, mba ny teny avy aminao rery ihany no renesinay androany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen. J'invite tous les enfants à venir devant.
Ok. Donc pour mon histoire, j'ai 2 nouvelles d'abord à vous dire. C'est que lundi, c'est la rentrée. Ouais. Mais on vient de rentrer dans une nouvelle année. Donc bonne année à vous déjà et bonne année aux adultes. Ok. Bonne année. On est en quelle année maintenant? En 2020. On est en 2020. Et pour 2020, je ne sais pas si on vous a donné des cadeaux, mais Dieu, il nous a donné un cadeau en tout cas. Et le cadeau, c'est un nouveau cœur et un nouvel esprit. Et en fait, pourquoi on a ce cadeau? Est-ce que parmi vous, il y en a qui aiment bien courir? Non? Ok. Est-ce que dans votre école, il y a le cross? C'est un grand marathon où il y a toutes les classes qui courent. Ouais. Okay. Et en fait, c'est un peu long et c'est fatigant, mais on court jusqu'à la fin. Et en fait, moi, quand je faisais le cross, j'avais 2 amies. Il y en avait une, elle s'appelait Samuela. Et en fait, quand elle court, elle regarde à gauche. Et du coup, quand elle courait, elle n'avait pas vu, il y avait un caillou par terre et elle est tombée. Bêtement, ouais. Et j'avais un autre ami qui s'appelait Aaron. Et Aaron, quand il court, lui, il regarde à droite. Et du coup, il n'avait pas vu qu'il y avait un arbre devant lui. Et il s'est cogné contre l'arbre. Mais moi, quand je courais, je regardais devant moi. Et du coup, je ne suis pas arrivée première, mais j'ai terminé la course. Et je regardais devant moi. Donc nous, devant... Donc maintenant, on regarde devant nous. Et avec le cadeau que Dieu nous a donné, on peut terminer notre course, dont la destination, c'est le ciel. Et donc, on va finir la course en regardant devant nous 2020 avec le nouveau cœur et le nouvel esprit. Amen. Amen. Misaotra ny edenitsika napiditra ny teny n'Andriamanitra izay tiatsika izaraina amin'ity taona vaovao ity. Eny ny zavatra faniriana dia ny ananantsika fo vaovao, fanahy vaovao, fisainana vaovao ao ambanin'ny fijerin'ilay raintsika izay any an-danitra. Voalohany indrindra dia miarabantsika tsiraray avy tratry ny taona vaovao ary miaraba ho an'ireo koa izay manatraka an'ity fotoana ity amin'ny alalan'ny internet zany. Miaraba anareo tsiraray avy any amin'ny toerana izay misy anareo any ary fahasoavan'Andriamanitra ny ho aminareo koa amin'ity fotoana manokana ity. Ny zavatra angamba dia ny iriko angamba tsy fantatro amintsika manatrika eto. Ny tiako angambany dia raha miaraba ny eo mankaikinareo ianareo hoe mirary soa amin'ity taona vaovao ity. Zay angamba ny tiako. Eny ary vita ny fiarabana mandritry ny fotoana vitsiny fa ho averiko vakina le teny izay efa norenesitsika teo arak'izay voasoratra amin'ny Ezekela 4:30 ka ny 5:20 dia apiko koa ny ao amin'izay voasoratra amin'ny Jeremia 2:30 ka ny 2:30 sy 3:30. Zao ny voasoratra ao amin'ny Ezekela 4:30 ka ny 5:20 manao hoe aromeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fovato ka omeko nofo ianareo. Amin'ny Jeremia
raiky amby telopolo ka ny andininy fa raiky amby telopolo sy ny telo amby telopolo izay manao hoe indro avy ny andro i Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranaka Joda dia ataoko ao an-tsainy ny lalako hosoratako ao am-pony ny teniko. Rehefa miaraba amina olona anankiray ianao tratry ny taona dia manantena fa ho lasa daholy amin'ny taona lasiny ny zavatra tsy netinety rehetra fa andalo taona vaovao izay toy ny omenao fahasoavana iny olona iny rehefa omenao firarantsoa izy ka tsy hitovy intsony amin'ny zavatra lasa ny taona vaovao izay diavintsika amin'ity taona ity. Rehefa miatrika taona vaovao tsika dia misy fomba isan-karazany izay andrasana an'izany taona vaovao izany. Sasany miaritory miandry amin'izany taona vaovao izany ary ny sasany mety makeny torofelina izy miaritory miandry sasakalina hijery afomanga. Ny sasany kosa mety manodidina ny latabatra miaraka amin'ny sakafo sy mitoto reboka ary ny sasany koa nefa misy manokana fotoana hideranan'Andriamanitra. Raha ny tena marina dia manantena isika tsiraray avy fa ahita zavatra vaovao ho tsara ity taona vaovao ity. Ataoko angambany fa tsika tsiraray avy dia afaka naminavina ny zavatra lasa ary koa vonina niatrika ny taona vaovao izany. Matetika tsika dia mametraka fanontaniana. Inona indray ny zavatra hitranga amin'ity taona 2024 ity? Inona ny zavatra tokony hiova amin'ity taona 2024? Ny apôstôly Paoly dia milaza arak'izay voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy ka ny andininy fahafito amby folo. Korintianina faharoa toko fahadimy ka ny andininy fahafito amby folo. Izay manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristia dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Rehefa migadona ny taona vaovao dia maniry ny anao anga vaovao foana isika. Ny voalaza eto ty toko sy andininy ity dia milaza fa Andriamanitra dia maniry ny anana firaisana vaovao amintsika. Marina fa manatenitsika fa ty taona vaovao ity dia hitondra zava-baovao amin'ny fiainantsika. Kanefa firy amintsika no mivonina mandray an'ilay tompontsika amin'ity taona vaovao ity. Betsaka amintsika miandry an'ity taona vaovao ity, anaovana anga vaovao, angalana fanapahan-kevitra vaovao, na dia ataoko hoe afaka ray volana dia mety tsy tanteraka izany. Misy ohatra anankiray izay tiako zaraina aminareo. Ty tovolahy kely raha nanontany andrainy izy hoe inona ny fanapahan-kevitra dada amin'ity taona vaovao ity. Dia namaly ty rainy ka nanao hoe anaka ozy izy zavatra fanapahan-kevitra nalaika amin'ity dia anao izay hampasambatra ny neny mandritra nyity taona vaovao ity. Dia nanontany andreny indray ty tovolahy ary ny anao ry neny. Ny ahy kosa ozy izy dia ataoko izay fomba rehetra anatanterahany dada ny fanapahan-kevitriny.
asytsika raha mino fa ty taona vaovao ty dia andeha araky ny tokony ho izy. Raha ohatra tsika tsy manao ininona dia tsy ahita vokany mihitsy amin'ity taona vaovao ity. Ary raha ohatra ka matsiaro tsika fa tsy maintsy mila an'Andriamanitra amin'ity fotoana vaovao ty dia zany milaza ry havana fa mety andalo fotoatsarotra isika. Ty taona vaovao ty dia fotoana angalatsika fanapa-kevitra fa tsy afaka nao aninona mihitsy tsika raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Ty taona vaovao ty raha ohatra ka tsy misy fanapa-kevitra na tsy misy tanjona hokendrena dia ohatra ny hitovy ny taona rehetra ihany. Teo amin'ny vakiteny teo amin'ny Korintiana faharoa io tiako alalinina arak'izay voasoratra teo hoe raha misy ao amin'ny Kristy dia olom-baovao. Tiako tsindrina le hiteny hoe ao amin'ny Kristy. Tsy milaza zany fa mahafantatra ny Kristy. Tsy izay mihitsy ny dikany fa miteny izy hoe ao amin'ny Kristy. Rehefa ao amin'ny Kristy ny tena izy dia rehefa manana fifandraisana manokana sy fifandraisana lal de lal miaraka aminy ilay Kristy izay nitsangana tamin'ny maty. Ary izay nahatonga azy ho faty sy ary koa nitsangana tamin'ny maty mba ahafahany manolotra antsika fiainam-baovao ary ho tonga olom-baovao isika. Ny olana amintsika matetika ny akamaroantsika dia milaza fa mahafantatra ny Kristy tsika, nefa tsy manao izay fomba rehetra izay iarahantsika miaina amin'ny Kristy. Isaky ny tonga ny faran'ny taona dia sahala amin'ny manomboka amin'ny tambany taomba avao koa zany. Dia tokony ny zavatra ataontsika voalohany indrindra dia miala amin'ireo lalana izay fa nandehanantsika kanefa tsy miendrika teo anatrehan'Andriamanitra mba ahafahantsika miova lalana indray, lalana ny famonjena izay atolotr'Andriamanitra antsika eo anoloantsika amin'ity taona vaovao ity. Rehefa mivavaka isika mangataka amin'Andriamanitra ampiala ireo zavatra tsy mety izay vitantsika, izay mety animbatsika. Matetika ny zavatra mitranga raha avelantsika reny zavatra reny ny tokony ho izy, dia raha vao vita ny vavakantsika dia mijanona ihany le izy. Ao amin'ny Efesiana toko fahaenina ka ny andininy fa raika amby folo dia milaza izy hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Aoko tsika tonga ahery miaraka amin'ilay tompontsika amin'ny heriny rehetra. Hoy izy hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hifahatra amin'ny fangolanany devoly. Ovay izay zavatra rehetra azontsika ovaina. Matokisa an'Andriamanitra fa amin'ny fotoana izay tsy ampozinareo na amin'ny fomba tsy ahafahanareo nidirany etsehatra. Ao amin'ny Efesiana toko fadimy ka ny andininy fadimy amby folo. Efesiana toko fadimy ka ny andininy fadimy amby folo. Milaza manao hoe koa tandrema tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Matetika araky ny fiaitsitsika, fomba fitondrantenantsika no ahitana taratra ny zavatra fomba amakivaky antsika an'ity taona vaovao ity.
indraindray tsika manao zavatra araky ny heritsika na koa miandry ny fidiran-tsehatr'Andriamanitra ilay tompontsika mba hisy vokany eo amin'ny zavatra izay mahazo antsika. Inona no adiditsika sy andraikitsika eo anatrehan'izany toe-javatra zany? Zavatra voalohany indrindra, ovay izay tokony ovaina. Fantaro tsara fa tsy ny zavatra rehetra mety hiova. Manana fatokisana amin'Andriamanitra fa anampy anao izy amin'ireo toe-javatra anankiroa ireo. Aza manao mafy-loha na manojiriziry fa fantaro hatrany ny sitrapon'Andriamanitra. Raha milaza ianao fa mahafantatra an'i Kristy kanefa tsy mitoetra eo aminy, dia tsy ahita velively ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo. Andriamanitra dia mampanantena fa alalan'ny sitrapony eo amin'ny fiainanareo raha ohatra ka mitady azy isika na koa mieno azy amin'izay zavatra tiany ho tanterahana amintsika. Inona ary no sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Inona no mety ho eritreretinareo? Misy atsikana ihany koa ity izay andraisantsika fampianarana izany. Nisy mpianatra anankiray niditra tao amin'ny magazay fivarotana an'ireny biby ireny, amin'ireny centre animalier ireny izy. Dia nanantona teo amin'ny comptoir izy, dia nahita mpivarotra. Raha namana hozy izy mba saika hividy kadradraka telo kitapo ahako, mba ataovy mba hitanao rapitso izay kadradraka telo kitapo ngezabe zay fa misy ilako azy. Dia namaly ilay teo amin'ilay mpivarotra ka nanao hoe fa karazany biby inona raha amana ny biby afaka mihinana an'izany kadradraka telo kitapo zany fa tena mbola tsy nahita mihitsy ny ahako e. Dia hozy izy ty mpianatra ity ka nanao namaly an'ilay rangahy-mpivarotra hoe tsy zany mantsy fa nitapahany tompontrano ny bailako, dia voatery tsy maintsy mamerina an'ilay trano ara-pitso. Fantatrareo tsara hozy izy fa rehefa amin'ireny contrat-na bail ireny dia misy soratra ery ambany ery hoe avy ireny araky ny nahitanao sy nidiranao ao amin'ny trano ny zavatra ialanao. Izay no natonga ty tovolahy kely ity raha ohatra ka tiany namerina ny zavatra izay efa nisy teo aloha. Taona vaovao ty taona 24 ity, ny 24 efa lasa moa zany. Matetika ny kristianina dia efa zatra n'izany zava-baovao eo amin'ny fiainany, fa nefa tadidio ry havana fa hisy farany daholo ny zavatra rehetra. Ao amin'ny apokalipsy misy fitenenana izay manazava ny zavatra rehetra rehefa hifarana ny zavatra rehetra. Ao amin'ny apokalipsy 1:20 ka ny 5. Ary anisan'ny tenin'ny fikasana ho antsika ihany koa izany. Apokalipsy 1:20 ka ny 5. Hoy ny voasoratra. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Zavatra rehetra dia ho avaozin'Andriamanitra amin'ny rehefa tonga ny fotoana izany. Ny apôstôly Paoly teo amin'ny fiangonana voaloha koa arak'izay efa hitantsika teo amin'ny Korintianina faharoa 5:7 manao hoe ka raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Jesosy Kristy raha tadidinareo rehefa niteny tamin'ny Nikodemosy dia arak'izay voasoratra ao amin'ny
eo amin'ny jauna toko fahatelo ka ny andininy ny fafito fa satria tsy maintsy voateraka avy any ambony indray izy arak'izay voalaza jauna toko fahatelo toko andininy fafito manao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ezekiela sy Jeremia dia mpanompo n'Andriamanitra, ny eno ny tarikevitra izay nomen'Andriamanitra azy izy ireo, ary nizara ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny mpiaramonina aminy sy mpiarabelona taminy izy, ary nitondra vaovao mafaly tamin'ny fotoana nandravanana ny Jerosalema sy fon'izy ireo tany an-tsisy tany. Hoy izy Andriamanitra tamin'izy ireo, ary omeko raha ohatra ka iarahantsika efa vakitsika ny teny izay voasoratra teo amin'ny Ezekiela toko 9:30 ka ny 5:20 sy ny Jeremia 3:30 ka ny 1:30 sy ny 3:30 izay manao hoe omeko fo vaovao, fanahy vaovao, anaovako fanekena vaovao. Tiako sarihana amin'ny eritreritrareo manokana re teny telo, inona ny dikan'ireo teny telo ireo. Voalohany indrindra dia natsoina hoe fo vaovao. Teo amin'ny testamenta taloha ny toeran'ny fo dia tsy voalaza fa hoe toeran'ny fitiavana na hitsirian'ny fifankatiavana na ahitana an'izany hoe romance na tendresse izany na fifaliana na fangorahana. Izany hevitra izany dia zavatra hita eto amin'ny tany tandrefana izany, fa ny zavatra voasoratra ao amin'ny testamenta taloha, ny fo ry havana dia toeran'ny fahendrena, toeran'ny fitadidiana. Matetika ny olona dia misaina amin'ny fo izy, manao planina amin'ny fony izy, ary maka fanapa-kevitra amin'ny fony. Fa ny olona kosa, izay olo-marina ka tian'Andriamanitra kosa, amin'ny fony ray manontolo, dia olona manana fo madio sy fo mahitsy. Tadidio ry havana fa ny fo koa dia fitaovana ihany koa apotraka atsika. Raha jerevantsika ny eo amin'ny Jeremia toko 7:20 ka ny 7:7 izay manazava an'izany tsara. Jeremia toko 7:20 ka ny 7:7. Jeremia toko 7:20 ka ny 7:7. Ny fo dia mamitaka noho ny zavatra rehetra, sady manana aretina tsy azo sitranina. Iza moa no mahafantatra ny aminy. Izany ry havana ny mikasika ny fo. Maninona tsika manao zavatra foana na dia efa tsy tokony atao aza. Asa raha fantatritsika fa eo amin'ny fiainana ray manontolo na amin'ny ara-politika na amin'ny tantara ohatran'izany, misy olona manao zavatra tsy tokony ho izy, nefa fantatrao fa olona manatsaina, manam-pahaizana, nefa noho izany fanaovana kitotoa, noho ny fahinon'ny fony ny zavatra tsy mety eo am-pony izany, dia sy mba tanteraka ny hoaviny rehetra. Tsika rehetra raha tsy mieritreritra tsara, raha tsy manana fo tombona araka ny tokony ho izy, dia mety ho tahaka izany koa. Tadidio fa ny fo dia feno fitaka. Ny fo dia feno zavatra ratsy eo anatiny io, ary matetika itoeran'ny fahotana rehetra ny zavatra hitantsika eo anatin'ny fo. Rehefa misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy, dia tokony hovaina. Andriamanitra dia niteny fa hoe fa omeko fo vaovao ianareo. Ny zavatra manarakarak' izany dia
fanahy vaovao. Andriamanitra ny teny fa omeko fanahy vaovao ianareo. Ny fanahy dia afaka mame atsika fahefana izy. Ny fanahy dia mame hery atsika izy. Ny fanahy dia tahaka ny rivotra izay eo ambanin'ny elantsika ka mampiakatra atsika amin'ny toerana avo dia avo. Ny fanahy dia tahaka ny fofinain'Andriamanitra ao anatintsika. Ao amin'ny testamenta taloha, ny teny atao hoe fanahy dia azo raisina ihany hoe toy ny inona moa zany ny atao hoe ilazana anazy, toy ny rivotra, toy ny tsojivotra izay tsy hitatsika izay hiaviany, tsy hitatsika izay alehany. Asa ianareo raha ohatra ka hoe raha tsy nisy fofinaina taminareo raha afaka manao zavatra ianareo. Asa aminareo raha ohatra ka hoe rehefa manao an'ireny papango ireny na cerf-volant raha tsisy ny rivotra moa ve afaka manidina na miaingy zany cerf-volant izany. Ry havana, Andriamanitra dia manome fanahy vaovao atsika ihany koa. Rehefa manana an'izany fovaovao sy manana an'izany fanahy vaovao izany isika dia vonina andray ilay fanomezana fantelo izay avy amin'ny Andriamanitra. Andriamanitra dia niteny fa omeko fifanekena vaovao ianareo. Ny fifanekena dia ny fifandraisana, zany hoe ny fifandraisantsika, zany hoe fifandraisana vaovao amin'ny fiainantsika amin'Andriamanitra izany. Andriamanitra dia te hame atsika sy ifandray amintsika tsirairay avy amin'izany fifandraisana vaovao izany. Andriamanitra dia te hiaina hiaraka amintsika izy. Andriamanitra nefa niteny fa tsy anery atsika izy ny sitrapontsika afa-tsy ivelany. Andriamanitra nefa niteny fa anoratra izany lalàna izany izy ao am-pontsika. Ny zavatra fahatelo dia ilay zavatra fahatelo izay nolazaiko teo dia ilay fifanekena vaovao. Tanao vaovao tsy nidoavintsika amin'izao fotoana izao dia tokony anao fanavaozana vaovao indray tsika miaraka amin'Andriamanitra. Anome ny tenantsika an'Andriamanitra ary hiditra amin'ilay fifandraisana vaovao miaraka aminy izany. Andriamanitra dia teo amin'ny zanasy Israely tamin'ny taona fa 720 alohan'ny Jesosy Kristy izany dia naniry amerina vaovao indray ny fifandraisany amin'ny zanak'Israely. Fa satria ny zanasy Israely ny zavatra nataony dia nandika ny lalàna. Ary izany fandikana lalàna izany dia mitondra ny fanjakana ray manontolo, ny vahoaka ray manontolo tamin'ny lalina dia lalina ary koa nitondra azy izy ireo tany an-tsisy tany. Andriamanitra dia te hamerina indray ny fifandraisany amintsika. Tsika dia efa nandika ny lalàna ihany koa. Ny fandikana n'izany lalàn'Andriamanitra izany ry havana dia manimba ny tontolo iainana izay manodidina antsika, manimba ny fiainantsika, manimba ny tanàna iainantsika, manimba ny firenena iainantsika. Eny izao tontolo izao miparitaka, potika eo anatrehan'izany fandikan-dalàna izany. Ny zavatra faefatra dia ny anaovana anga vaovao. Hoy izy Andriamanitra hoe anome anareo fo vaovao aho. Fo vaovao izay fomba ananantsika fisainana vaovao. Anome anareo fanahy vaovao aho izy Andriamanitra. Zany hoe fanahy vaovao izay ananantsika fahasotoana vaovao. Anao fifanekena vaovao aminareo aho, hoy izy Andriamanitra. Fanekena vaovao ary fifandraisana vaovao. Rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy
ny zavatra rehetra dia toy ny lasa vaovao daholy. Ireo fanambarana rehetrarehetra ireo dia misy iraisany ny tena fahamarinana lalina izay ahirahantsika amin'Andriamanitra izany. Tsika dia ho tonga olom-baovao na vaovao amin'ny zavatra rehetra. Misy fiteny izay amin'ny zareo teny frantsay zany, izay manao hoe isaky ny olo-masina anankiray dia manana ny lasany izy, ary isaky ny mpanota anankiray dia manana ny hoaviny izy. Afaka miova isika, kanefa ny zavatra mitranga dia tsy afaka manova ny tenantsika isika. Ny fiovana eo amintsika dia tsy maintsy zavatra miova avy eo anatintsika. Ary ny mahazava-dehibe amin'izany fifanekena amin'Andriamanitra izany dia fiovana lalina miainga avy any anatintsika izany. Tsy misy olona afaka anerentsika avy any ivelany na anovantsika avy any ivelany. Ny voasoratra amin'ity teny soratra masina ity dia milaza fa hoe hosoratana ao anatin'ny fotsika ny teniny, ary ny fanahiny dia ho apetrany amintsika. Izany ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra dia tiany esoriny amintsika ilay fo vato ka hosoloina amin'ilay fonofo. Androany ry havana dia efa mandiha amin'izany taona vaovao izany isika, ary Andriamanitra dia vonona hanolotra antsika izany fanomezana izany. Izany hoe fo vaovao, fanahy vaovao, fanekena vaovao. Izany hoe fomba fisainana vaovao, fahazotoana vaovao, ary fifandraisana vaovao. Izany fanomezana izany dia azontsika raisina tanana, ary rehefa raisitsika izany dia azontsika hohanina, atelina, ary rehefa raisitsika izany dia azontsika ohatra ny sotroina toy ny gioka ny teny soratra masina. Matetika tsika dia tonga makalaza sy mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra, ary mieritreritritsika fa ohatrany hoe manome zavatra, manolotra zavatra ho an'Andriamanitra. Maninona ry ty taona vaovao ty ry havana? Tsy ahafahantsika maka fanapahan-kevitra, ho fahatongavana saina vaovao mba andraisantsika ireo zavatra atolotr'Andriamanitra ho antsika ireo. Ka ny zavatra tiako hozaraina aminareo na ny vavaka tiako ho atao aminareo dia ny hanomboantsika ty taona vaovao ty mba andraisantsika ireo fanomezana avy amin'Andriamanitra ireo. Tsy inona izany fa ny fo vaovao, ny fanahy vaovao, ny fifanekena vaovao, ary amin'izantsika dia manao ainga vaovao. Amen.
hiaraka itsanga sika ivavaka. Raha inay izy any an-danitra misaotranao izay fa mbola nomenao iny sakafom-panahy iny amin'izao tamin'ity sabata ity. Ianao anie Andriamanitra mba ampahery anay ary anaiky andray izay afatra nomenao anay teo mba hiaina anay ka mba anaiky izay anaisitra ny fahalotoana ao anatin'ny fonay tsiraray avy indrindra amin'ity taona vaovao ity. Hiala ao anatinay any Andriamanitra ny fiatsaram-belatsia, ny fialonana, ny toetra ratsy rehetra tsy mendrika ao anatin'ny fonay dia hoalanao, diovinao amin'ny rahanao zany. Ary mba ho tena kristianina olom-baovao izay tsiraray avy reto amin'ity taona vaovao ity, mandritra ity taona rehetra ity Andriamanitra dia mba anana fanekena vaovao eo aminao izahay mba fohy anao izany fanekena vaovao izany ka hiditra an-tsehatra eo amin'ny fatahorana anao hatrany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hanononako sy angatahako izany vavaka izany. Amen. Zao dia raison'ny tsodrano. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amen.